ho fampivoarana ny vehivavy Itatsa kosa dia nanome fampifanana sy fanabeazana ny vehivavy ny vovonana nasionaly vehivavy hampandrosoana maritra sy ny fiahina ara-tsakafo ahafahan'ireo vehivavy ho matianina amin'ny asa fambolena. Narindra Raheromanana sy Mami Rasamuely Atrany. Fampifanana ny vehivavy tantsaha, fanomezana masom-boly sy ireo tohana ara-teknika maro samihafa no omeny vovonana nasionaly vehivavy, fampandrosoana maharitra sy ny fiahina ara-tsakafo na ny PNDDSA izay tetikasa iarahan'izy ireo amin'ny FAO mahakasika ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny ala ho fampivoarana ny vehivavy tantsaha. Vehivavy any amin'ny faritra Sofia moa no hisitraka izany. Misy zany tetikasa anankiray izay iarahana amin'ny FAO any amin'ny faritra Sofia zay hanamaitso ny tanàna zany eo amin'ny resaka agroforesterie. Zany hoe ny zavatra atao zany dia misy an'le hoe forest farm facility, zany hoe eo zany ny fiarah-miasa mba ahafahana ohatra hoe misy koa zany olona zay manana asa izy, mamboly izy, mamboly tsoroko, mamboly lojy, mamboly katsaka, mamboly vary any amin'ny faritra Sofia any dia ezahana zany ezahany ity tetikasa izay iarahana amin'ny FAO ty ny fampivoarana an'ireo vehivavy tantsaha ireo dia ahatonga izy ireo mihitsy zany tena matianina amin'ny asa fambolena. Ny zavatra tena mampalahelo indraindray mantsy dia ny mpamboly dia lasa izy miasa mafy dia nefa le mpanangy-bokatra indray zany no mahazo tena mahazo vola lavitra noho ny tantsaha. Dia zay zany ny antony tena hoe ahatonga ny rehetra zany mba ahafahan'ireo tantsaha ireo zany mahavokatra ao anatin'le izy. Efa nisy ny fampiarana efa natao ka efa nahitam-bokatra izany. Tany Bonamary Belbaka ahitany zany tena maina tsisy orana mihitsy dia nampiasa masom-boly zay izay novokariny fofifa. Nisy épinard atao vomanga dia anana fa tsy tena hoe tsisy orana fa tena maitso na nampiasa zezika biolojika zay. Dia io zany tena le hoe le masom-boly hoentina miatrika ny fiovantoetrandro io zany mila zay zany rehefa nahita an'izy tena maitso malgré le ahitany dia tena teteny mihitsy hoe tena andao io aparitaka ery amin'ny faritra maina rehetrarehetra reny fa tsara le izy ary zay no tiana voizina. Manomboka amin'ity volana Novambra ity no hanatanterahana ny tetikasa ka haritra 8 volana izany.